tamin'ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo nandeha tany a Frantsa no namerenana indray no hoe accord cadre. Voatery sika nanokatra ady hevitra momba ny tantara tao aorianan'izany. Inona moa ny tantaranyity accord de coopération ty? Zany anisan'ny mahalasa saina avokoa ao anatin'izao fandehanan-javatra zao. Mahalasa saina satria raha ohatra ka efa mifoanana ny accord de coopération ary nazahoany ny amiral Tederatsiraka tanjaka raha politika fankasitrahana tamin'ny maro zany, de miverina ankehitriny. Rehefa niresaka an'io sika tamin'ny Prime Ministre de avoaizany cadre zany, de mbola sa tatorina voaingana kely ny ministre Atala Beatrice, ministre ny raharaham-bahiny, fa ny teny eo aminy hoe efa mizotra ity resaka accord cadre ty. Ka lafa mahazo message kely hoe maninona reraka eo, maninona safady aloha fa ndraika mihitsy matsy reraka foana ry Ismail rehefa ampitondra mihitsy no de alatsika foana aloha ny adiditsika e. Tinga ho an'ny iza mitondra eo raha mbola men'Andriamanitra aina ka mbola manao an'ity émission ty tony zany a tony ko ohatrany hoe karazana tsy zao de zao ny otony vokatra fa mamita n'izay zavatra azo ampitaina. Zany mahatonga antsika miteny hoe tony tsy fandaharana natokana ho an'ny be antitra na ho an'ny ray mpianakaviana ihany, fa na ny ray mpianakaviana na ny renim-pianakaviana na ny antitra na ny olon-dehibe, indrindra ny tanora. Sika olon-dehibe zany tokony mba manazatra andreo zanatsika anara-baovao, mba hanao analyse, mba hanao observation, mba hijeriny hoe ahoana zany. Ohatra manao fonoteny kely zany tsika io e, ka mbola lasa ihany raha mato Atala Beatrice de niresaka an'ity accord cadre ty. Zany zao efa raikitra ve zany, efa miatra ve zany, inona voarakitra ao anatin'izany. Rehefa dinihana mankany amin'ny tantarany alohabe ihany a, ity accord de coopération ty ny razambe ihany ty de le hoe pacte colonial. Pacte colonial zany de nifepetra hoe iza le Madagasikara, any Frantsa izy a, anazy ny arenao, anazy ny rehetrarehetrao, ny malagasy ao de tsy mananjo. Zay le pacte colonial tam'izany. Avy eo tsika melohany nanomezana fahaleovantena tsika fatorana tamin'ity accord de coopération ty tamin'ny première république, de zay no natonga le hoe fahaleovantena saritsariny. Fa tao anatiny zany vanim-potoana samihafa zany na nahoana le firenena, ary maninona raha misy an'izany accord cadre zany, maninona le izy ny konokononina fa tsy azavaina mipahabe maso, de mba misy débat misokatra ohatra ny hoe efa manao soni contrat ny Mauritiana ny filoham-pirenena, zay sika eto vao miady hevitra.
efa lasa ny symbionne power ny jirama zay tsika vao manao ady hevitra fa ahoana zany lasa ny ADP ny armady zay sika vao manao ady hevitra aza zay hitako efa miatra ny ambadika any ty accord cadre ty fa tsy maintsy mba mody tenenina so de ao anatiny zany accord cadre zany nasa ile maso ivo frantsay miteny hoe anain ils éparses so de avy am'zany accord cadre zany mahatonga atsika tsy afamietsika raha ny tokony ho izy zany ny fandehanan-javatra de hoe isika de hifanaraka amin'ny firenena zao de mba misy fifandresen-dahatra de mba hifanarana de le olona mandeha zany am'izay fotoana zay mitondra iraky ny firenena de mba manao tatitra hoe zao ny nefaranan'le izy a nefaran'le izy a de ity ty mandeha ny ivelany any le ministre ndraraham-bahiny inona ny mission inona ny tanjona inona ny voarakitra zany le accord cadre zany indrindrandrindra ao anatin'izao tension efa be de be tsy manaiky an'ty hoe nosy malagasy lasan'ny frantsy sy ny sisa e mbola sa le fitondrana teny hoe anao accord de coopération amin'ny frantsay de manamarina ny tantara zany fa tsy mamela mahazo i Frantsa zao le tiatsika ambara zao le finosy le missionnaire daholo zay tao arina rehefa nazo fahaleovantena atsika de mametraka missionnaire eo amin'ny fitondrana ny frantsay voalohany tam'izany a Philibert Tsiranana ny ankamaroany mpitondra ny fandimy zany nanomboka teo amin'ny fahaleovantena dia ny frantsay daholo nametraka azy ary manana mission atao ho an'ny Frantsa tsy verenatsika tsony le critère hoe zanaky Frantsy manana nationalité nianatra tany Frantsy rehefa zohina koa za moa de na taranaka razambeany ny padesma ny tany aloha-tany ny sasany ny rehetrarehetra zany a teo ihany zay tao arina fa ny zavatra tena ambigu ny mahagaga de ny position ny Didier Ratsiraka dia nitsipaka an'io accord de coopération io ary efa nitsipaka an'io accord de coopération io dia niditra tamin'ny socialisme raha ny tantara rehefa niditra tamin'ny socialisme sika zany dia nandehana ka any amin'ny atsinanana kokoa tatsinanana kokoa miaraka tamin'ny sovietika mpifanandrina amin'ny zareo tandrefana mpifanandrina amin'ny États-Unis mpifanandrina amin'ny Frantsa zany hoe ny tena nahavariana zany de nitsangana ny Didier Ratsiraka ohatrany hoe anti-français ohatrany hoe tsy tia frantsay ary taditsika fa raha nanao intervention faraparany aza Didier Ratsiraka dia nanovokovoka an'reto frantsay reto fa ny zavatra mahagaga nefa point voalohany rehefa exilé rehefa niongana teo amin'ny fitondrana Didier Ratsiraka ary tsy ndre mandeha fa indroa dia tany Frantsa ihany izy no nialokalaka tsy tany Rosia de tsy farafaratsiny koa hoe ireo le
tany amin'ny firenena tena socialiste pure et dure ohatrany hoe tany Cubana ohatrohatran'izany a fa tao Frantsa ihany nefa hoe tipaka ny accord de coopération niditra tamin'ny socialisme indroa ny s'exilé tany Frantsa. Ka eo zany no isotonatsika an'le tantara ay ny didiratsiraka mihitsy a ny milalao an'io le hoe sentiment populaire fa naninona izy voatery naka an'izay attitude zay hoe anti-français hiditra anao socialisme satria tadidio le rarandra tsy mandrava tato aloha tato raha izay ny faharoa talohan'io rarara tsy mandrava io nisy mouvement populaire teto Madagasikara ary mouvement populaire ny aspiration populaire ny etaetam-bahoaka nanao ny tolona 20 dia nanozonozona nio accord de coopération io ny antsoantsony hoe malgasisation sy ny sisa no raisy ny dideratsiraka zany zay aspiration populaire zay ay ny olokolika atao anatin'ity rarara tsy mandrava ty fa zao tadidio fa tamin'ny 13 mai avy any Frantsa izy a no niaingy tonga tao anatin'ny vanim-potoana mihitsy tao anatin'ny reny tolom-bahoaka reny teny amin'ny 13 mai tsy tongatonga ho azy zany zany hoe manana mission zany ididiratsiraka ary ny ankapobeny rehefa miresaky didiratsiraka aingakangana eo ambavany ny citation de Gaulle mba tsy ilazantsika hoe c'est un gaulliste fa tsy mino siky hoe didiratsiraka dia personnalité politique à part tsy mifandraindray mihitsy tamin'ity Frantsa ty ary anti-français ka socialiste raha ny fandianana sy ny fiodiny ny tantara tatorina indrindra tao arinana nafaty andratsy mandrava tsika nge de mahafantatra ny intuition nationale ne mahafantatra hoe iza ny namono